plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Source de joie, parole de vie. Réunissons-nous dans la prière. Nous te remercions toujours, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole aujourd'hui. Aide-nous à toujours persévérer dans la foi et quels que soient les problèmes, aide-nous à toujours croire en toi. En ton nom, Seigneur. Amen. Bien le bonjour à vous, membres de l'école de dimanche, et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père soient avec vous. L'écriture sainte qui nous sera donnée aujourd'hui est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 6, verset 66 au verset 71. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit alors aux 12 disciples, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Maintenant nous croyons et nous savons que tu es le Saint venu de Dieu. » Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi tous les 12? Et pourtant l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car Judas, quoiqu'il fût un des 12 disciples, allait le trahir. Amen. La première question que je vais vous poser est, combien y a-t-il de disciples de Jésus? Combien? Ouais, certains disent 12. En réalité, ils ne sont pas 12. Les disciples de Jésus, il y en a beaucoup. Les disciples de Jésus, c'est ceux qui le suivent, ceux qui écoutent sa parole et ceux qui acceptent de venir avec lui là où il va. Alors il y en a beaucoup. Il y a par exemple les 72 disciples que Jésus a envoyés pour une mission spéciale. Et il y a également les 12 disciples que vous connaissez bien. On les appelle plus exactement les apôtres. Alors, parmi les disciples de Jésus, si vous avez bien écouté, il y en a, à un moment donné, qui se sont retirés et qui n'allaient plus avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu des paroles de Jésus qui leur ont choqué. Par exemple, Jésus a dit qu'il était le pain de vie et qu'il fallait le manger. Jésus a également dit qu'il fallait boire son sang. Alors ces paroles ont choqué les gens, parce que ce n'était pas dans la culture des Juifs de manger des humains. Ce n'était pas dans la culture des Juifs de boire du sang. Eh oui, vous savez très bien qu'ils boivent le sang, hein? Vous voyez bien dans les films d'horreur et tout ça, ce sont les vampires. Alors ce n'était pas dans les cultures des Juifs. Alors, dès que certains ont entendu ces paroles-là, ils ont préféré se retirer. Alors Jésus a demandé à ses disciples, aux apôtres plus exactement, « Vous, est-ce que vous voulez partir vous aussi ?» Simon-Pierre a répondu, « Où allons-nous? Où irions-nous » Puisqu'il sait très bien que la vie éternelle est en Jésus. Nous aussi, chers membres de l'école biblique, nous ne devons pas aller ailleurs. Dans cette vie, nous avons beaucoup de problèmes. Nous ne devons jamais cesser de prier. Avant de faire quelque chose, après de faire quelque chose. Vous vous souvenez du chant qu'on a fait à Fianarantsoa? Avant chaque chose,
il faut toujours prier. Donc, à chaque problème, même pas à chaque problème, mais à chaque fois, il faut toujours prier. C'est dans la prière que nous puisons la force de lutter contre le démon. Voyez un peu ce que Jésus a dit après. Ne vous ai-je pas choisi tous les 12, et pourtant l'un de vous est un diable. Un peu dur comme parole, hein? Il parlait là de Judas. Or, il a lui-même choisi Judas, pour que Judas devienne un apôtre. Dans notre église, il y a peut-être des gens qui font des caractères de diable. Ça peut être notre camarade de classe dans l'école de dimanche qui fait toujours des bruits. Ça peut être même un des dirigeants de l'église. C'est possible. Regardez l'exemple regardez ce qui est écrit là. Un apôtre que Jésus lui-même a choisi, hein, quelqu'un de très proche, et pourtant c'est un diable. Qu'est-ce qu'il faut faire devant ces gens-là? Souvenez-vous du 4e commandement. On doit toujours respecter nos aînés, on doit toujours respecter nos dirigeants, quel que soit leur caractère. Je dis bien quel que soit leur caractère. Oui, je sais qu'il y en a qui sont vraiment impossibles à vivre. Il y en a qui ont vraiment de très mauvais caractères. Oui, ça je le sais. Mais regardez ce que Jésus a fait. Même s'il savait que Judas allait le trahir, il ne l'a jamais renvoyé. Il lui a toujours donné des paroles d'amour. Il ne l'a jamais dit « va-t'en ». Mais il l'a toujours pris avec lui. C'est Judas qui a choisi de partir après. Alors nous devons faire de même. Nous devons prier pour ces gens-là qui ont un caractère de diable. Nous devons prier pour qu'ils changent. Voilà ce qu'il faut faire. Ne pas se laisser déconcentrer par les problèmes de la vie. Toujours prier et avoir la foi en Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Seigneur, avec tous les problèmes que nous avons dans cette vie, quelquefois nous nous retirions, quelquefois nous nous décourageons, mais nous savons que grâce à toi et grâce à cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui, tu peux nous guider à toujours prier pour nos dirigeants bibliques, à toujours prier pour les problèmes dans l'Église et même dans ce monde, afin que nous soyons vraiment de vrais disciples. En ton nom, Seigneur. Amen. Sonu sakai zanai, tenare areanai, isinu nanalinai, sadi tenana manai, manana tukuzai, isinu papiana chat, kaizare chatau, isinu vita, Nila nuna na la la, ra isinu siau, dia sia leanai, isia miluanai, sare chamanume, vula sia renabe, sia machite tukua, ratia teso, sisu. Manai, Rade Chakanifu, Radu Papaviku, Devade Akatuku, Zesolai Sakai Zanai, Desimaran Fuyanai, Isinu Fagianai, Satireame, Anna. Andai
izay ry tompo miantso ny anaranao amin'izao fotoana mamina izao zay natokana indrindra ianonay ny teninao dia aoka ho fantatray fa ao aminao ihany no misy ny tenin'ny fiainana ka tsy hokivy izay raha trahany loza eto amin'izao tontolo izao ary tsy hiemotra raha misy ny fanengelenana atao devoly dia mamindra fo aminay mandrakariva noho ny fahotana izay nataonay ry Jesosy eo amin'ny anaranao no anaovana izany. Isy malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina izay voalahatra ho torina amin'izao alahady 10 manaraka ny Trinité izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko faha 4 andininy faha 4 hatramin'ny faha 1. Jaona toko faha 4 andininy faha 4 hatramin'ny faha 1. Zao no fivaky ny teny anaran'i Jesosy. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no niemotra ka tsy niarana andeha tamin'ny tsomo. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, "Ianareo ve? Ianareo koa va mba te hiala?" Simona Petera namaly azy hoe, "Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Ary zahay koa mino ka mahalala fa ianao ilay masin'Andriamanitra." Jesosy namaly azy hoe, "Tsy zao va no nifidy anareo 12 lahy? Nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly." Fa izy ny lazan'i Jodasy, zanak' Simona Iskariota, fa izy no ilay efa hamadika azy nefa isan'ny 12 lahy. Amen. Anontany anareo indray ary isy kolady malala. Firy moa ny fampianatry Jesosy? Misy miteny hoe 12. Raha ny marina dia tsy 12 ihany ny mpianatry Jesosy. Aza afangarontsika ny atao hoe mpianatra sy apôstôly. Ny mpianatry Jesosy dia izay rehetrarehetra mihaino ny teniny, manaraka amin'ny fampianarana. Zay ny atao hoe mpianatry Jesosy. Amin'ireo mpianatry Jesosy ireo misy ny atao hoe 70. Mpianatra 70 izay nirahan'i Jesosy hanao asa manokana. Amin'ireo mpianatry Jesosy ireo koa misy ny 12 lahy lehetreretintsika, ireo le hoe apôstôly. Dia amin'ny mpianatry Jesosy misy miovaova. Misy andro anankiray izy mpianatry Jesosy dia misy andro anankiray izy miala andray. Satria mitady zavatra tsy mitovy ny zavatra tadiavin'izy ireo amin'ny Jesosy. Misy ohatra manao fagagany Jesosy dia manaraka an' Jesosy tady mofo ny sasany, tady hositranana fotsiny dia rehefa sitrana izy na rehefa mahazo mofo dia miala. Na hoe mitady manaraka an' Jesosy ihany izy dia izay ihany ny anarana an' Jesosy. Dia raha tsy misy mofo dia lasa izy mandeha. Raha tsy manana fanasitrana dia lasa izy mandeha. Dia eto zao dia hitantsika hoe maro no niemotra tsy hanaraka an' Jesosy intsony. Ny antony misy teny nanafotoana azy, misy teny tsy tiany nataon'i Jesosy. Ohatra amin'izany zao ny tenenan'i Jesosy hoe izy no mofinainy dia mila mihinana azy. Tsy mety amin'ny toe-tsain'i Jesosy zany hoe mihinana olona zany raha izy. Satria zavatra tena tsy mifanaraka tamin'ny eritreriny zany. Ao koa ny hoe mila misotro ny rany. Tonga dia fantatritsika zao ny tiako ambara misy an'ilay film reny le mihinana reny, le vampire reny mihitsy. Dia tsy mety amin'ny sain'i Jesosy zany hoe mihinana olona izany na misotro ran'olona. Dia satria tsy takany tian'i Jesosy ambara dia aleo ny miemotra. Everiny hoe miteniteny foana tsinona Jesosy. Dia nanontany 12 lahy amin'izay izy eto, "Ianareo koa ve mba te hiala?" Namaly moa Jesosy hoe, "Aiza moa zay?" Namaly moa Petera hoe, "Aiza moa zay satria aminao ny teniny misy ny tenin'ny fiainana." Dia ohatran'izany koa tsika amin'ity fiainana ity. Fa mahafao hoe ny loza sy ny tsara. Dia indraindray tsika miemotra. Lasa tsy mino. Misy loza maro be mitranga amin'ny fiainantsika. Inona ny zavatra tokony ataontsika kristiana voalohany? Inona ny zavatra tokony ataontsika sekolalady voalohany? Inona hoe? Zay indrindra, mivavaka ihany. Zay ihany ny antsika, tsisy ankoatran'izay. Ary tsy amin'ny loza ihany. Fa rehefa manao zavatra ninona dia mivavaka foana. Tadidinareo ve le irantsika tamin'izay kapetana fianaratsoa, le nampianaran'ny le pastora iny? Nino natao? Aza tiny manino?
tahaka izay. Ninninona atao a tsy anatin'ny olana ihany. Rehefa alohany nanao zavatra mivavaka, aoriana nanao zavatra dia mivavaka mandrakariva. Zay no azahoantsika hery avy amin'i Jesosy. Fa raha ohatra hoe tsy mivavaka isika dia mora voen'ela kely tahaka reto mpianatra Jesosy reto, dia ary vao misy zavatra tsy mety amintsika dia miala. Ary zao koa ny zavatra anankiray tsara ho tsindriana. Misy mpianatra lazain'i Jesosy hoe devoly eto. Maromaro zany a. Iza le lazainy fa devoly? Zay indrindra Jodasy. Satria nahoana? Hamadika azy izy a any ariana any. Amin'ireo mpianatra Jesosy dia misy devoly. Inona no tiaka ambara? Ao amintsika ao any amin'ny fiarahamonintsika any. Eny fa na dia ao am-piangonana aza dia misy olona devoly. Tena sako amin'ny teny an'izany. Ary mety mahita an'izany. Misy olona tena manatoetra ny devoly ao amintsika ao am-piangonana ao. Mety ny namantsika miara-mianatra tsikolalady ao. Le mitabataba lava iny. Mety misy mody mianatra tsikolalady nefa miteny ratsy izy ivela am-piangonana ohatra. Mety misy mpitondra fiangonana etsy aloha zany jereo fa mpianatra Jesosy eto a. Izy mihitsy no mifidy a. Olona akaiky an'i Jesosy nefa lazainy fa devoly. Tsy ilaozan'izany eto amin'ity fiainana ity. Saingy zao araka ny didy faefatra dia zao mila hajaina foana reny olona ireny. Raha olon-dehibe moa zany izy ny tena marina kokoa. Tsy azo atao a manevateva ireny olona ireny na dia hitantsika tena tsy mety zao ary ny zavatra ataony. Tsy azo atao a ny tsy manaja an'ireny. Ny didy faefatra dia mipetraka foana. Hajaina ireny. Mivavaka ho an'ireny olona ireny ho anjarantsika. Fa tsy manao izay ampianatra ny sasany na ampianatra ny tenantsika. Jereo nge nataon'i Jesosy voafatany hoe devoly Jodasy dia noroantso mpianantsony ve? Ndraisiny teo akaikin'ny mandrakariva ary nampianarina mandrakariva ny amin'ny fitiavana. Dia izay koa no tokony ataontsika. Feno olona n'ity fiainana ity. Feno olona masosotra. Feno olona devoly toetra. Saingy izao ndaona ohatran'i Jesosy hoentina mbavaka ireny olona ireny ary tsy manaiky ny emotra isika rehefa misy ny olana tahaka an'ireny. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanay masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Mangataka aminao indray izay ry Tompo amin'izao fotoana izao. Ny mba hisy ny vonina eto mandrakariva eto amin'ny fiainanay. Fa tena mila ho kivy izahay mahita ny olana rehetra. Fa fantatray fa raha manana anao izahay dia mitombo ny finoanay. Dia ny fananao masina ny hanome anay ny hery ahafahanay miady amin'ilay ratsy. Ka na dia maro ary ny olona izay ratsy toetra amin'ny fiarahamonina dia matoky izahay fa manana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Suki,
Amen.